filoam-pokotany asoro fa firongony zay nametraka hoe andraso kely aloha dia nanao fanapa-kevitra le préfet tamin'izany hoe aleo fifidianana io fifidianana etreretin'ny préfet ho atao io ane ao anatin'ny texte voalaza mazava tsara ao anatin'ny texte ane le lazain'ny préfet io ao anatin' le décret 2009-890 article 5 katramin'ny article 7 milaza hoe fivoriam-bepokon'olona isaky ny fokotany no mifidy ny filoam-pokotany sy ny lefiny zay le kasaina hoe ho atao apilaminy zany satria mitaky an'izany ny malagasy fa raha ohatra mbola volavolan-dalàna hoe tena ho apetraka ho CTD de base na vondrom-bahoaka party tsinjara-pahefana fototra ny fokotany dia mbola miany lalam-pandroena vaovao zany ka ankehitriny mila alamina aloha le firenena inona ny fepetra ho raisy ny fitondrana ankehitriny makasika ny fokotany tsy eto Antananarivo ihany fa manerana any Madagasikara zay ny fanontaniana voalohany fanontaniana faharoa apetrakay mampikorotana sy mbola miteraka aiay ihany koa ny tena zava-misy any amin'ireny anjerimanontolo reny misy olana any tokony andraisana fepetra aingana le fanadiovana ny université eto Madagasikara. Ny fahatelo ty fisavana miendrika inona le izy fandrobana perquisition tompoko dia tonga tsy manao saritava zay tonga anao perquisition fa nisy enrichissement illicite na zavatra mampiay ato tia taratasy afahanay manao fisavana fa tsy manao saritava dia mibata etan'olona mampatahotra be ngizy zany inona zany le ataontsika eto mampatahotra zany miay azy ay le toko hoe mbola tsy mandry fahalemana mila maka fepetra entitra mahakasika an'izany ny filoam-panjakana 10 be zao izy miara-mikeo-ndoha amin'izany miaraka amin'ny gouvernement sy ny prime ministre mila angalana fepetra zany ao anatin'izany mbola tsy fandriam-pahalemana zany makasika an'Antananarivo renivohitra manokana raha nahatsikaritra nareo mpanao gazety tatoato dia tonga ny milaza hoe mialy ary lalaramana-tsoa be ny tanàna Antananarivo ambany tanàna moa izy miteny an'izany tonga ndray ny ambany tanàna sasany hoe mijanony ianao fa tsy mila PDS eto inona moa zany le atao eto mbola hitondray ve ny fifandrafesany samy mponina Antananarivo samy ambany tanàna dia ahoana ozy le ambony tanàna inona moa fa anizy ty tanàna ty nisy moa tamin'ny fotoanany niteny hoe atsika ny tanàna efa tsy antsointsika efa mivadika mipejy fa zany teny eto androany Antananarivo amponina Antananarivo Antananarivo renivohitra Madagasikara tsy mety hifandirana ohatran'io PDS sa tsy PDS inona no atao satria matsy raha ny lalàna 2014-020 ao amin'ny article 127 dia milaza mazava tsara hoe ny be ny tanàna dia azo ary fahaviainona amin'ny fiampangana ina moa zany fahadisoana mavesatra nataony dia mandray délibération zay mpanolontsaina dia afaka mampiato azy amin'ny asany fa ministère-ny intérieur ny tena manapa-kevitra farany mila mahita zany zay hoe misy faute lourde ao nanao adisoana le olona zay vo afaka miditra am'izay raha ny lalàna zany dia fantaniana mipetraka amin'izao fotoana izao hoe inona ny fepetra raisy ny fitondrana ankehitriny satria ny fepetra ho raisina dia tsy tokony ho an'ny be ny tanàna n'Antananarivo ihany fa ho an'ny be ny tanàna manerana ny Madagasikara tsy normal hoe Antananarivo esory izy dia apetrao ty satria nitarika bidon jaune na mpaneno jirona kosa tsy fantatro inona le izy tsy mety zany ny fepetra raisina dia akapobeady atahoana ny be ny tanàna ty le fanontaniana apetrako tiako hivoaka mihitsy ty le be ny tanàna voafidy tany amin'ny faritra tsirairay commune tsirairay misy azy tany ve firongon'ny président Rajoelina ka tokony hofongorina sa olom-boafidy manao an'ny asany ka tokony an'ny asany tokony hazavany tia mpitondra atao makasika an'izany mila mazava fa tsy zay olona influenceuse mahay miteniteny any amin'ny Facebook any raha vaony zao za zao vao nahita misy influenceuse hoe
raha vao ny ACC, raha vao ny assemblée, raha vao ny CENI, fa ny influenceuse ve no mibaiko ny fitatan'andraram-pireneny. Fa maninona mitsanga amin'izany komity manohana miaro ny tolona zany, fa mivaralila nga le tolona, fa maninona mivondrona ao anatin'ny antafa na anteniera amin'ny tanora mitaky fanovana sy fahaleovan-tena ny Gen Z. Fa inona no mitranga zany rehetra zany no ilazanay ato anatin'ny vona mahitsy-pijery eto ampamaranana hoe mila alamina ny firenetsika. Manitra Tinamirana ony Gloria ben'ny tanàna voafidy fandroany ao amin'ny commune rurale Bemanonga districtny Mortafa faritra Menabe. Nanatanteraka izao fiofanana izay notanteranay ben'ny tanàna vehivavy taty Antananarivo mikasika ny renforcement de capacité moa zany izay tena ilainay vehivavy ilainay ben'ny tanàna tokoa satria raha malala ny maire dia tsy misy izay atao hoe école de maire zay dia tena ilaina tokoa ny fiofanana tahaka izao. Nanatanteraka izay fiofanana izay moa zahay ary tratrany izao fiovoriam-be izay arana amin'ny ben'ny tanàna namana izao vao maraina nahazo antsy hoe tongava mivory dia tonga mivory dia izao hitantsika zao manatanteraka ilay fivorian'ny ben'ny tanàna izao. Ny antso ataonao manoloana n'le asa izay miatra amina ben'ny tanàna maromaro amin'izao fotoana? Ny tenako moa izay voalaza teo voafidy fanondroany indray zany hoe misy ny matotonga amin'ny toerana dia misy ilay mpifidy zany hoe mananjo ny mpifidy na tonga anay tonga amin'izao fotoana izao. Misy ny tsaodresaka, misy ny resaka hoe solona na ohatran'izany dia izay no mba anaovana antsoavo satria tsy tongatonga ho azy izao toerana izao fa misy ny safidim-bahoaka. Misy ihany koa tsy afaka ny teny zahay ben'ny tanàna hoe lany dia lany fa nandalo amin'ny fitsarana, nandalo amin'ny ACC sy ny rehetrarehetra ny CENI ka izay nahatonga anay hoe zay tapaka avy any dia lany ben'ny tanàna izahay. Eto ny tenako izay soloko tena ny ben'ny tanàna namako vehivavy dia mba mangataka manao tsoavo mba tsy hisen'ilay fanelingelenana satria vonina iasa matoa ny rotsaka, vonina iasa ho an'ny tanàna ary ny vahoaka no nahatonga an'izao toerana izao. Voaelingelina moa zany ny ben'ny tanàna namana satria tsy tongatonga ho azy ny fanomanana ny fifidianana izay teneniko eto ohatra hoe ny propagande sy ny rehetrarehetra tsy tongatonga ho azy ny fandresen-dahatra ho an'ny vahoaka ka nahatonga izao toerana izao indray vao manomboka hiasa. Misy ny ben'ny tanàna namana moa zany izay vahiny izay mbola tsy nandalo izany fiofanana izany dia tena mitaitainana mihitsy anao nanatanteraka ny asa raha malala ny asan'ny commune dia miatomboka any amin'ny copinaterana zany hoe matomboka any amin'ny zaza voateraka dia makany zany hoe tsy mora ny asan'ny ben'ny tanàna. Raha misy asa sarotra dia ny ben'ny tanàna ny asa sarotra satria ao ny pitsopitsony rehetra ny resaka fandrafetana ny budget iarana amin'ireo conseiller, ao ny fanaovana copie, ao ny fitakina ny hetra sy ny rehetrarehetra ny taxe sur taxe rehetrarehetra zany hoe zany asa zany ho an'ny ben'ny tanàna ny commune raha teo ihany koa. Ho anay rural moa zany no resako eto dia commune mamely tena izy io fa tsy hoe misy famatsiana aviaiza fa mamely tena amin'ny alalan'ny reny droit de légalisation, droit d'autorisation na droit rehetra reny no afana anaovana ny dépense zany hoe ny dépense obligatoire dia ny salaire personnel na anao fampandrosoana tahaka ny ahoana ny commune raha tsy manao ny ezaka rehetra afana manangona nireny taxe na hetra ireny afana manatanteraka ny dépense izay ho an'ny salaire personnel. Eo ihany koa manaraka an'izay ny fampandehanan-draharaha toy ny fividiana fourniture scolaire, fourniture de bureau azafady indrindra tompoko. Ny commune ko moa zany izay misy anahy dia 9 km de ville Morondava tsy lavitra ary amin'iny route RN 35 iny 24 fokotany ny fokotany dia 622 km². Manana toerana fizahantany zahay ho an'ny ohatra ny allée de Baobab zany dia anatin'ny commune anay dia ny Baobab amoureux, ny plage Kimony dia tongava mitsidika nareo tongava mamangy fa tsara ny Morondava. Misaotra to.